révélation zany fanambarana zava-miafy teteny Paul hoe maro ny olona mandeha sy miainao anatin'ny aiziny fa manakambara sy olazaina izy mba ahafahan'ireo olona rehetra zay efa any Kristy anapahtsapana sy fahatakarana fisily zany arena tsy hitalana zany mba ahafahany miaina ny atao hoe fahavelonoan'Andriamanitra. Zareo ny efesana toko voalohany. Ny efesana toko voalohany ny 7:20 ka 8:20 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Ary mba ho ampahiratina ny masony sainany mba ho fantatrareo zay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay areny voninahitry ny lovany ao amin'ny io masina tsy marety akaon'Andriamanitra. Ozy izy Paul eto inkorinao aminareo ozy izy ny fahazavan'ny teny anokatra ny masom-panahinareo ahita sy amantatra zay fanantenana avy amin'ny fiantsony ireo arena sy voninahitra tsy talana lova zay man'Andriamanitra ho an'ny olo-masina. Dika hoe mitondranao amin'ny fisokafana vaovao Andriamanitra ahita sy alala zava-miafina zay mbola tsy fantatrizaniza taloha fandrenan'izao tontolo zao fa sitrak'Andriamanitra ho an'ny olo-masina ny andro farany ny anehoana zany fahatsarana mba ahafahantsika miaina ao anaty fiadamina sy fanapahana alohan'ny fiavinitra Jesosy any amin'ny rahalanitra. Inona le izy? Zao le izy. Ny fanamasina dia mitondra antsika hitsangatsangana ao amin'ny hefitry ny tenin'Andriamanitra. Oety ny fanamasina ao amin'ny hefitry ny teny ianao dia sokafana eo amin'ny teny reo karazany zavatra sary bidy rehetra point clé tokony ananana ahafahany salobina rehetra sy ireo karazana aizina manarina anao tsy ahita ireo karazana pasoavana rehetra ny amin'ny antom-pisinao amin'ny alalan'ny antso maha-kristianina anao. Kristianina mantsy ny kristianisma tsy hoe fomba fompivavahana fa antso-panovam-piainana le izy. Ary ao amin'ny Kristy misy zava-miafina ozy izy Paul ary miafatry ny teny zay tsy talana amin'ny arena sy zava-miafina so indrindra efa vomanao antsika ao amin'ny Kristy dia sokafana ny fanamasina amin'ny teny amin'izay ny vizionanao ahita sy alala hoe ty le fahamarinana ary zao ny fomba tokony azahoana azy. Androany hariva hozaraiko hoe zavatra anankiroa reo ho aseho ny tompo antsika androany hariva inona daholo reo arenindreo ary hozaraiko hoe amin'ny fomba hoana ny azahoana azy. Izy ny olona izarana azy. Alleluia. Amen. Nana tsika isainy ohatra zao le fisehoan'le izy. Tika atao zao mijery atao Roxy ohatra. Tena ohatran'le amin'ny 10 alina reny ato zany. Rehefa pika atao ny atao Roxy dia eto ambony pilipitsy eto no Mpitoriteny. Dia zao nataoko aminareo. Misy diamondra hiara vaty eto tena hitako mihitsy le izy fa io eo tsisy mahita nareo rehetrarehetra zany fa le izy tena diamant tena faran'izay sarobidy hozaraina mampivavaka androany ohatra dia miteny zany le ataontsika wow entanentana be fotsiny io zany hoe aizany izy zany ny antony tsisy fahatsarana hita ao anaty izy atsakany hoe tanazonono resinatra hoe marina zany nateneko zay fa zao le izy vao manomboka misokatra mijiroka mirehatra dia hitanao amin'izay le izy hoe io tokoa le izy eo ambony sainina le diamant hozaraina io rakorakeny amin'ny toerana amin'izay ianao hoe ay le izy tena hitan'ny maso tokoa fa tamin'ny fotoana ny tenenana n'le izy tao anaty aizina manao amainina anjambany fotsiny efa tsy fantany le izy azao le zavatra tiako hozaraina fa rehefa misy fahazavana ao amin'ny fahazavana no ahitana ny endriky ny fahatsarana. Ohatran'izao fisehoan'le izy ohatran'izao fisehoan'le izy vao manomboka hitanao hoe io le arem-pasoavana io le diamant ozanao no tapim-bavadolontsika rehetra hoe io le izy satria misokatra ny vision rehefa tonga ny mazava daone misy aizina manarina mahatonga ny vision tsy misokatra rehefa tonga ny mazava dia taitra ianao satria mahita sy misokatra mahalala reo zavatra vononao anao rehetra ary misy zavatra lafo vidy voahomanao anao
tombam-pity nandoavana azy dia tamin'izay niereta Kristy tamin'ny faty antoka teo amin'ny toeranao fa saingy tsy hitanao le izy sao anaty aiza raha mbola badeny eto amin'ity tany ity sainao feony zavatra be dia be sy fampianarana maro samihafa ohatra ny karazana jiro be dia be miseho tena ohatrany hoe raika be daholo tonga eo fiainanao nefa fitaka avy amin'ny satana fa zao mety miteny le mpanome hoe ato le izy efa ato le izy fa ianao tsy mahita satria misy aizina manarina ny visionanao mety renao le izy fa tsy mahataitra anao satria tsy hitanao le izy zao anefa tsy fahitanao an'le izy dia tsy midika hoe tsy misy le izy fa afa mihitsy rehefa tonga amin'izay le fahazavana satria lasa le izy na manarina le vision tsy ahitanao karazam-patsarana rehetra raha vo fantatro amin'izay sy mahita ao tontolo ara-panahy amin'izay ianao a tsy azo sakanana intsony ny fiboboka ny fanantenana ao anatinao anambara fa nisan'ny olona tsy maintsy avaka eto ambonin'ity tanyity ianao ary ninona zavatra rehetra ataony devoly aorinan'izay anakarina anao satria ny masino mihitsy nefa nampahitana ny masom-panahnao zokafana atao anatina révélation sy fanambarana ny fisineo rena sarobity ireo a votsitra amin'izay no manomboka hatreo ary tsy azo tazomina mandrapatonga no many mitompy alleloia zay loha ny karazana fanompona sy andraikitra nomena ampoly mba homena Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ary voninahitra anareo izy fa na amin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara amin'ny fahalalana azy tsara eto ny tena goavana amin'ny fampidirana ny fampianarana anokafana ny visionanao izay a ampiaisitra ireo karazana aizina sy sanodrona rehetra tao amin'ny fahavara amin'ny tsy fahalalana hitanareo izay mahatonga baiboly miteny hoe ny maharingana tsy hoe le tahaka ny fahavalo ny mafy be fa ny maharingana satria tsy amin'ny fahalalana ny olon'Andriamanitra tsy mitovy a ny fanambaran'ny testamenta taloha sy ny fanambaran'ny testamenta vaovao zao sika miaina ao anatina révélation na fanambarana ao amin'ny testamenta vaovao ary ao amin'ny testamenta vaovao dia naseho miariary ohatra fotsiny ny karazam-pitiavana tamin'ny voalohany a sahirana mihitsy ny olombelona ampiatra ny fitiavan'Andriamanitra satria romosesy mitondra lalana hoe maso nify sono nify dikan'izay zany a na misy mamelo mitakolaka ao ankavia eo koa ny droite alleloia zany hoe mamano famaly zany ohatr'izay le fipetaka le izy tamin'izany fa amin'izao tsy zay le izy amin'izao le izy raha misy mamelo mitakolaka ao ankavia dia meo azy koa ny ankavanana tsy ohatsony le hoe maso solony maso nify solony nify niafina tamin'ny olona ny tena atao hoe endriky ny fitiavan'Andriamanitra fa naseho teo amin'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra rehefa tonga nofo Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ka tonga ny fisokafana vaovao a na lalàna fa agape ny fitiavan'Andriamanitra ary misokatra momba an'izay hoe agape zay ny fanambarana anatsika ny marina ka ny fisokafany fotsika eo amin'ny ten'Andriamanitra dia mitondra antsika ho any midinga ny fanambarana avy fahalalana mihoatra trany ary fahafantarana mihoatra ny atao hoe entiky ny fitiavana tokony ananantsika sy ainatsika ao anatin'ny fanompontsika n'Andriamanitra sy ny fiainana maha kristianina antsika ny fanambarana omeny tenin'ny mpanompo zany dia tadio tsy voatery hitovy satria tsy misy ifandraisany amin'ny fitonan'Andriamanitra anao sy ny zavatra mpanoviny ianao ary ny fitariananao manokana ny fanokafany an'le fahalalana atonga anao a aseho fomba miavaka eo amin'le ampipisinao a sy ny ilan'Andriamanitra anao zay hoe Petera faharoa vetivety Petera tena naitry ny fiafarana ary Petera dia nilaza Petera faharoa toko fahatelo ny andiny fadimy ambin'ny folo zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy misy izy hoe ary ny faharoapolo tompontsika dia ekeo ho famonjena tahaka ny voasoratra Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena izay nomena azy hitanareo Petera nanaiky nanaja ny fanambarana nomena amin'ny Paoly zavatra mety tsy mifankahazo le izy fa hevitra tsy voatery hitovy nefa vokatry le fombana sy miampikisina tsy mitovy tamin'ny Petera dia nanaiky Petera hoe afa ny Paoly hitanareo le izy tsika zay nomen'Andriamanitra fanambarana mikasika lalina mikasika mombany hoe fisehoan'Andriamanitra sy ny fomba fiasana raha-pamatana sy fagagana ary famoronana dikan'izay manodidina ny zavatra mpanaovinanao ny fanambarana omenanao zay mahatonga amin'azy hoe ny Abrahama
fisehoana ra-piankorana tsy mila miseho fa mira-piratana Andriamanitra fa tena niseho tamin'ny fanetretena mihitsy misy hoe tonga olona iavana amin'ny Abrahama. Andriamanitra zany afaka mifeny zavatra rehetra vita ny mihety tonga olona azo jerena maso sy raiso tanana. Alleloia. Rehefa ilainy zany fa Andriamanitra koa tsy azo ferana. Mosesy tena mila vonaka Andriamanitra midika an'izay fa mira-pirata ny vonana ny sehony tany satria misy ifandraisany amin'ny fampiasana azy. Zay no mahatonga amin'ny fanompona tsy tokony hoe hijery ny hafa ianao dia akatahaka izay ataony satria ny zavatra mpanaovin'Andriamanitra anao tsy voatery hitovy amin'ny zavatra nampanaoviny hafa. Alleloia. Ary amin'ny fotoana isokafany sainao hitarimy fanamasina anao hoentiny eo amin'ny teny amin'izay no amin'ny hevitry ny teny dia manomboka hisokatra ny visionanao ahalala ny antom-pisinao sy ilay teny ianao marina amin'izay ilahin'Andriamanitra anao. Tsy manety evaon'Andriamanitra. Important be rehefa karahantsika izay eo amin'ny fotoana izy rahantsika sy idirantsika amin'ilay fomba hoe ahoana ny fomba hidirantsika any. Alleloia. Toy izany ny antony mahatonga ny Petera nanaovany remarque kely mikasika mombany hoe fomba fampiasan'Andriamanitra ny Paoly sy ny fahidirana ananany. Paoly zany dia nanana fanambarana manokana fahalalana miavaka ary Petera ny ankan'izany diky fa misy dingana ra-pahatakarana mampiavaka sy mifanaraka amin'ny dingana ra-pahalalana vokatry ny fanambarana voarainao avy amin'Andriamanitra. Inona le fanambarana? Inona le zavatra mpanaovina? Fa misy ifandraisany amin'izay le fisehon'Andriamanitra amin'ny alalanao. Eo amin'ny fiaina zany dia misy ny atao hoe dingana hafa ary tsika tsy afaka miteny hoe tsy misy zany. Jereo tsara zavatra nitranga amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia misy dingana ialantsika ary misy dingana hidirantsika. Jesosy ary natana zany fitombony zany tamin'ny Jesosy teto ambonin'ny tany mbola tsy vita manokatra ny sainy Jodasy tsy hamadika azy. Mitreny zay zavatra zay vakina mofo fa mbola tsy nisokatra ny sainy mpianatra. Jodasy tsy nety niova fo fa lasa namadika soma tsara ihany izy nanatanteraka an'ilay zavatra le tsy mety zay efa tsy tokony ataony fa nitanterahany satria nanaiky fitaovan'ny Satana izy tsangany tsara tananjana. Fatao hoe fisanganana vao vakina ny mofo sokatra ny sain'ilay mpianatra anankiroa rehefa natolotra azy dia nahalalany Jesosy ry zareo. Zany hoe dingana hitondran'Andriamanitra ny olona sy ny fanontony dia tsy mitovy. Zay no mahasamy hafa ny fomba isehon'Andriamanitra eo amin'ny asa fanompona tsirairay avy sy ny olombelona tsirairay avy izay manaraka azy sy manompo azy. Dao ny antsika hijery zavatra anankiray. Misy ny atao hoe dingana hafa amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ohatra ny fiavahana ny finoana. Fiavahana ny finoana tsy afa-tsy ary mitovy ny finoan'ny olona tamin'ny Jesosy teto ambony tany rehefa natera dia voalo ohatra nanantona amin'ny tompo dia tonga nandroaka an'ilay ao Matthieu 17 nandroaka an'ilay izy mpianatra tsy nety niara. Jesosy nidina ray segonda mandeha tonga dia tsy nila maraina manam-parivan'ny andro fa ray segonda tonga dia nanaiky ilay devoly dia niara. Toy Petera fa maninona toy Jesosy ny fahakelezan'ny finoanareo. Reo Matthieu 1.